Ao anatin'ny raharaha tao mananjary ny antsika nitondra fanazavana moa ny ministra Njono nanambarany tenany fa hojerena akaiky ny marimaritra iraisana eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny orinasa mba tsy hahavery ny tombontsoa an'ny mponina mahakasika indrindra ny izay mety ho sazy apetraka amin'ity orinasa ity. Toy izao ny fanazavana hoentin'Andriamatoa Gilbert Gervais. Efa nisy fanarahana efa natao teo iny ka tsy tantara tsontsika hatrany amin'ny taloha tany fa dia ataoko filaminana ny tadiavina ary nanjaranay moa fanjakana ary maha ministera piahy anay dia ny fanamborana eo amin'ny tontolo iainana zay activité zay ataony opérateur satria tsy zay ihany any no ataony Marina Apex be lehibe ka efa tsy verina amin'iny tsika ary zahay aza mbola nanome fahalalana nefa raha eo amin'ny fampitana ny lalàna normalement tsy tokony efa isy clémence tsony fa mbola nanome zay agrément de rajout amin'io activité fa zany hoe tsisy rétroactivité manko ny maharatsy azy satria zay ny procédure ny Union européenne satria tokony jery Union européenne ihany tsika tsisy rétroactivité le izy fa raha ataontsika hoe ana manaraka any ka misy ny fahatongavany lo vaovao ka manaraka ny fepetra rehetra ataoko tsy de misy olana zay zavatra zay.